Micro non tsy mandeha. Eto amin'ny mbola eto amin'ny Andranomadio tsika, eto amin'ny 45 dia ny zavatra ataontsika moa dia mijery ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Dia misy mpandraharaha mbola tanora eo akaiky eo dia eto ny présidente Fokotany. Mitsidika an'ity toerana ity tsika, toerana izay terrain synthétique izy ity, izay ahafahana mampiroborobo ny fanatanjahantena zany eto Toamasina. Satria tsika mahita fa mitombo ny isan'ny mponina, be ny mpizahatany, dia amena sehatra zany ny fanatanjahantena. Dia ampirisihana ny mpandraharaha mba hanao fampiasam-bola ao anatin'izany. Raha mijery tsika dia any amin'ny septembre angamba, any amin'ny 30 septembre any ho any no hitokanana izy ity. Satria efa miditra anatina finition zany amin'izao fotoana izao ny azo lazaina hoe raha misy ngamba ny terrain privé eto dia anisany tena manara-penitra izy ity. Misy toerana moa zany ho an'ny officiel izay hijerana izay match mandeha ato dia efa zavatra fitaovana elektrônika ampiasaina ato ao anatin'ny afaka mijery tsika raha sanatria misy hors jeu nefa misy olana eo samy joueur ohatra sy ny arbitre dia afaka averina jerena ny sary izay nitranga mitovy amin'ireny any ivelany ireny. Izay no ampirisihitsika mpandraharaha rehetrarehetra mba hanao toy izao ataon'ny mpandraharaha eto akaikiko izao. Dia ankoatran'izay ihany koa dia misy satria tsika hoa hatramin'ny siny miamio hatramin'ny navitan'io boulevard Tsimilao dia mitombo ny mpizahatany na ny avy eto anatiny zany na avy any ivelany. Dia misy ihany koa projet goavana izay ataony zareo ihany atao anatin'ity hoe chambre d'hôte izy io, satria misy fotoana tsika tsy maharaka na ny trano fandraisam-bahiny na ny trano fisakafoanana. Dia zay no zavatra misy atao anatin'ity toerana ity. Dia ao ambany misy espace ihany koa izay ahafahantsika manao fampisehoana mba ahafahan'ny mpanakanto mivelatra, manana sehatra maro tsika anehoana izay kanto ny Tamatave izay sy kanto malagasy rehetrarehetra. Satria ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ny fototry ny fampandrosoana. Ny zavatra tsapa raha fitinina zany dia zao misy fampivoarana fanatanjahantena ity amin'ny alalan'ity terrain synthétique ity. Misy koa nefa ny trano fisakafoanana ary misy koa ny trano fanaovana an'izay fety izay fampiroboroboana ny kolotsaina ary misy ny fampiroboroboana ny fizahantany izay ilay chambre d'hôte lazaiko zay. Zay zavatra vitsivitsy maromaro zay zany no zavatra atao ato dia ampirisihana hatrany ny mpandraharaha. Ny commune moa dia manamora hatrany ny antota taratasy mba ahafahany zareo mampiasa ny volany eto mba ho tombontsoany loha mampandraharaha azy ary tombontsoany vahoaka amin'ny ankapobeny ary mampandroso ilay tanàna ny Tamatave.